Nanolotra lela vola mitentina roa tapitrisa ariary mahery sy ho an'ny vokovokomena malagasy ny orinasa savondry tropical entina nampiana ny mponina izany vola izany izao no tanteraka dia teo ny fanangonana izay nataon'ny orinasa. Lela vola manodidina ny 100 sy 2 tapitrisa ariary no vola natolotry ny orinasa savonnerie tropicale ho fanampiana ny vokovokomena malagasy. Io vola io moa dia azo avy amin'ny fanangonana izay nataon'ny orinasa savonnerie tropicale ka isaky ny misy mpanjifa mividy savony nosy lehibe iray dia mandrotsaka ariary 10 amin'izany ho an'ny vokovokomena ny orinasa savonnerie tropicale. Efa 5 taona izao no natao izany hetsika izany ho fanampiana ny mpiarabelona ary isa-taona dia avoazina hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny fifanaovan-tsiny. Malagasy fa ny mpanjifa ny vidiny savonay manampy izany fihetsika izany sy manampy izany fandraisam-pana izany ka manaingy izay efa hitanareo any tamin'ny sima tamin'ny taona lasa tamin'ny salon de l'industrie manjifa ny vita malagasy tombony ho an'ny rehetra dikan'izany zany zao fihetsika taona izao hita fa mahazo tombony le orinasa mahazo tombony ny fiaraha-miasa sy tombony ny mpanjifa sady mahazo tombony koa ny sahirana fantatra loatra ny asa manadraikitra ataon'ny Croix-Rouge malagasy ny mpitandrasana sahirana indrindra amin'izao fotoana hitanareo fa manodidina ny cyclone sy ny aretina epidemie maro samihafa izay mijaly amin'ny firenenantsika izay anisany mahatra indrindra zao fantarao fa nefa lazaina hoe Madagasikara firenena an-dalam-pananganana industrie ka dikan'izany zany tsara ny manomana misafidy sy tiavina ny vokatra tsara tolotry ny izany industrie malagasy zany ka mba mingavy zay any mpitandrasana tsy salasala tsy voahodipodina lohina amin'ny fividianan'ireny vita avy any ivelany izay indraindray ary tsy mandoavy akory fipondrinina amin'ny toe-karena malagasy fa manome asa any ivelany mandany vola vahiny fotsiny nefa eto toerana efa vita mahazaka ny tsena eto toerana ary mbola afaka manatsara ny vokatra atolony any mpanjifa malagasy ary vola. Efa misy moa ny teti-bola any vokovokomena malagasy entina hiatrehana ny fandaharana asany ary ny fanampiana tahaka izao dia entina ampitomboana hatrany ireo vola efa eo am-pelantanana mba ahafahana indrindra mampihena ny fitadiavana any ivelany araka ny fanazavana ny filoha ny vokovokomena. Ny anisan'ny lahara-pahamehan'izy ireo amin'izao moa dia ny fiatrehana ny loza voajanahary indrindra amin'izao vanim-potoana ny rivo-doza izao.